Ho ampitombona ho aminareo ane riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny maizy azy ny filazantsara. Ny maizy azy ny filazantsara. Zany no asongadiny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 ny 4:7 hatramin'ny 7:7. Andeha vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Petera ny lohabavaka nanao hoe, hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao, dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay notorian'i Jaona, dia ny amin'i Jesoa avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady mandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonony na antona teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka anambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no azon'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny maizy azy ny filazantsara. Ny teny hoe filazantsara no tiany Petera ambara amin'ilay hoe mitory teny soa milaza fiadanana, izay manambara mahadidio any Jesoa ilay Mesia. Anitra niterin'ny Petera eto amin'ity mofinainantsika ity ny maizy azy an Jesoa ilay teny soa milaza fiadanana, i Jesoa ilay filazantsara, vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra. Miivo ao amin'i Jesoa ny fanambaran'ny apôstôly eto, ka dia mitodika makany amin'i Jesoa avokoa ny fanambarany rehetra. Averiny matetika eto ary imbetsaka Petera milaza ny maizy azy anio Jesoa ilay vaovao mahafaly io. Tany saineto ny maizy azy any Jesoa ilay vaovao mahafaly izay ambara rahateo. Io Jesoa izay mitory teny soa milaza fiadanana io, dia ambara fa izy no tompon'izao rehetra izao, eo amin'ny 9:7. Ambara fa izy no nosoran'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny hery, eo amin'ny 9:7. Izy no mandehandeha manao soa sy manasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly, satria omban'Andriamanitra. Izy no novonona nahantona teo amin'ny hazo, amin'ny 7:7. Ary izy no natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo, eo amin'ny 9:7.
izy no nandidy hitory amin'ny olona rehetra ary izy no ambara ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azony izay rehetra mino azy fiainana famelan-keloka. Ny maha izy azy an' Jesoa mihitsy arak'izany no tantarain'ny apôstôly Petera. Apôstôly Petera izay mahatakatra ny adiriny io filazantsara io. Takatry Petera rehefa niona tamin'i Kornelio izy, fa manana hadiry tsy hita pesipesenina ny maizy azy an'ilay Jesoa Kristy, fa afaka nanarina ny Petera izy. Petera izay jiosy iringiriny, nefa lavo, nefa fantatsika tsara ny fandavany, dia narenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy indray eto hitondra famelan-keloka, hitory any amin'ny jentilisa. Fa mbola tafiditra ao anatin'ny maizy azy an'ilay filazantsara ihany koa ny andraisana ny jentilisa ho isan'ny zanaky ny teny fikasana, ny andraisana ny Kornelio izay kapiteny miaramila italiana, romanina, nefa tafiditra ao anatin'ilay mahazo anjara masoandro ho amin'ny filazana tsara. Zany na tonga ny Petera vakivava ilaza fa fantatro marina tokoa zao fa tsy mizatavan'olon'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, lay maizy azy an' Jesosy Kristy mihitsy no maniraka sy miantso ny apôstôly ary maniraka azy ireo hanambara ny filazantsara maneran-tany. Ilaza ny votoatin'ny filazantsara dia lay Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary natsangana tamin'ny maty. Io anaran'i Jesoa izay maty sy nitsangana tamin'ny maty io no hery ny filazantsara, hery mampahombo ny fitoriana filazantsara. Io no toriny ny mpitory filazantsara rehetra. Arak'izany ry havako malala, foana sy tsy manan-kery avokoa ny filazantsara tsy miivo ao amin'io fahafatesana sy fitsanganany Kristy io. Manana hery tsy misy fetra, tsy azo ferana ny herin'ilay fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty io. Io no mitondra antsika ho any amin'ny famelan-keloka, mandray atsika sy mitady atsika, manarina atsika any amin'ny toerana ratsy rehetra izay misy atsika any, ka manavao atsika ho olona vaovao indray. Na isika hafa firenena tahaka ny Kornelio dia raisina sy mendrika hiditra andapa, na isika jiosy tahaka ny Petera kanefa niembotra lavo, dia averin'ny tompo indray ho ao ambalany ary omeny anjara tsara ho mpitory ny vaovao mahafaly. Ry havako malala, misy dikany lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino tsiraray avy arak'izany, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy, ny maizy azy an'i Kristy izay misy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainan'ny mino tsiraray avy. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Lehibe sy mahatalanjona tokoa Andriamanitra ny hery sy ny fahefanao izay mamakivaky izao tontolo izao. Tonga hatraty anatinay, mandresy lahatra sy mambabo ny fonay, ny filazantsaranao, ny vaovao mahafalinao
lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Miasa mahery ao anatinay ny filazany tsaranao, manova, mampahery, manarina, eny mananatra anay. Mivavaka izay Tompo, amin'ity andro anio ity izay andro lehibe eo amin'ny mpino silamo. Ianao Jesosy lay maty sy nitsangana tamin'ny maty, hiasa mahery eo amin'izy ireny ihany koa ka ampitodika azy marina fa tsy misy filazany tsara afa-tsy ianao. Andresy lahatra azy ireny hitaona amin'ny fombanao Andriamanitra, ahatakarany fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra raha io. Amen.